Ibity, tanàna iray anatin'ny faritra Vakina Karatra. Fantatra manokana amin'ilay tendrombohitra mitondra ny anarany ary fantatra ihany koa amin'ny fisian'ny ozinina Holcim. Ozinina mamokatra simenitra izay mampiasa malagasy aman-jatony. Maro amin'izy ireo no avy eto Ibity ihany. Ny ankabeazan'ny mponina ao Ibity dia miaina amin'ny fiompiana sy ny fambolena. Mba hanatsara ny fidiram-bolan'ny mponina dia miara-miasa amin'ny ONG Cœur de Forêt ny Holcim mba hampianatra ireo mponina hamboly sy hanodina ny géranium ho lasa loha-menaka. Ny fanodinana ny géranium dia fantatra fa hitondra fidiram-bola avo efatreny noho ny fambolena entim-paharazana ho an'ny mponina. Ny Holcim dia mandray anjara amin'ny fampandrosoana maharitra ny fiarahamonina. Maro ireo foto-drafitr'asa efa vita niarahana tamin'ny komina ambanivohitra Alatsinainy Ibity. Maha orinasa eto amin'ny komina Alatsinainy Ibity sady ato amin'ny faritra Vakina Karatra ny orinasa Holcim dia misy izay fiara-miasa zay eo amin'ny Holcim sy ny eto anivon'ny komina Alatsinainy Ibity izany. Noho izany dia miroborobo fatratra ny fiara-miasa ary dia hatenana ho zizikombenombeny ny hampivelarana izany sehatry ny fampandrosoana izany eto amin'ity komina izay iadidiko ity izany. Entina hampandrosoana trano ny tanàna sy hanorenana finanana vaovao ho an'ny fianakaviana sahirana eto Ibity dia misy ny tetikasa tanàna maharitra. Ny tetikasa tanàna maharitra dia tetikasa iarahan'ny Holcim amin'ny faritra Vakina Karatra sy ny komina Alatsinainy Ibity izay nanokana velaran-tany 20 hektara hanatanterahana ny asa. Isan'ireo velaran-tany entina hampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana eto amin'ny faritra. Amin'ity taona ity dia trano 5 no ahorina ao anatin'ireo 30 izay tokony ahorina. Trano manaja ny tontolo iainana izay vita amin'ny brique en terre comprimé izay tolotra volavolain'ny Holcim amin'izao fotoana izao. Dingana voalohany ihany izao fanodinana ny géranium ho lasa loha-menaka izao satria mbola maro ireo tetikasa izay natao ampidi-bola maharitra ho an'ny mponina ary misokatra amin'ireo mpiara-miombina antoka isan-tsokajiny. Holcim manorina mba haharitra.